La 4G Batelma vous présente Ni Vava. Luxor, le plaisir du confort. Nulchanao ni Fampalalambavao. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ni Vava. Nanotrana ny lamesa lehibe ho fantarana ny katedraly Maria Manjaka na Mahora ao Morondava ny filoha Andrajoelina Omaly. Nampanantena ny filoha fa hanome lakolosy ho an'ny katedraly vaovao. Nisy ihany koa ny fanomezana rakibolana eninetsy hanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana. Antoto taratasy mahavoaroroy ministra teo aloha miisa telo no fantatra ankehitriny fa eno am-pelatanan'ny haute cour de justice raha ny loharanom-baovao voaray. Ireo mpikambana roa avy amin'ny anteny miram-pirenena sisa no andrasana dia feno tanteraka ny ACG ka afaka miasa avy hatrany ity fitsarana ity. Vola mitetina R2.9 miliara ariary izay entina anarenana ny olan'ny foto-drafitrasa eo amin'ny ankapobeny eo anivon'ny Jirama ao anatin'ny fotoana fohy. Androany midina ifotony jerana zava-misy teny amin'ny central Ambohimanambola ny ministra tompon'andraikitra. Nanomboka androany ny fampivondronana ireo mpilalao mandrafitra ny baren'i Madagasikara hiatrika ny lalao amin'ny sabotsy ho avy izao etsy ny Kanjaben'ny Mahamasina. Naneho ny fahavononana ireo mpilalao tamin'ny fanazarantena voalohany. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kolo TV ka manazanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboditsika ny vaovao nanotrona ny lamesa lehibe teo amin'ny katedraly Maria Manjaka ao Morondava ny filoha Andrajoelina Omaly. Nampanantena ny filoha fa hanome lakolosy ho an'ny katedraly vaovao. Nisy ihany koa ny fanomezana rakibolana eninetsy hanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana any amin'ny toerana. Gaëtan Andriatsilavo. No tanteranao Omaly tao Morondava ny lamesa lehibe ho fantarana ny katedraly Maria Manjaka na Mahora. Tonga nanotrana ny fotoam-bavaka ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara ary nampanantena fa hanampy ny katedraly amin'ny fanomezana lakolosy sy fanamafisam-peo. Matsiaro tena manana didy ihany Monseigneur tonga eto satria fantatro fa mbola misy ihany ny zavatra tokony ho ampiany dia sady mivavaka no mandehandeha ny masoko no amjery hoe inona no afaka anampiana n'ity fiangonana ity. Dia vao tonga aloha Monseigneur dia nahita fa mila ampiana ary hanome fanampiana tolotra avy amiko efa nanafatra lakolosy maromaro fa dia ampitiavana no hanolorana ny lakolosy izay milanja 250 kilo ho an'ity katedraly ny Morondava ity. Amin'ny herinandro dia alefako aty Monseigneur dia akoatran'izay ihany koa dia ampitiavana no hanolorana satria lehibe dia lehibe tsy fiangonana ity dia hanolorana fanamafisam-peo izay manaraka ny venitra ho atolotra amin'ny fiangonana. Tsy mifanamisam-peo ihany fa miaraka amin'ireo instrument de musique isan-karazany ho atolotra ny fiangonana ihany koa. Ankoatr'izay, nisy ihany koa ny fanoloran'ny rakibolana misy enina hetsy ho an'ny mpianatra ho fanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana. Ankoatra ny fizarana ho an'ny sekolim-panjakana manerana ny nosy, omena ary ho zaraina amin'ny mpianatra katolika rehetra ihany koa io rakibolana io. Dia misy an'ity rakibolana ity izay tsy amidy fa zaraina fotsiny ho zaraina manerana ny sekoly mpanjakana rehetra amin'ny ambaratonga ny voalohany sy ambaratonga faharoa. Fa fantatro fa misy ny sekoly ny collège any Monseigneur Bernard ato Ambadikato ary ny lycée Saint-Paul ihany koa dia eto zany dia hanome ny mpianatra rehetrarehetra ao amin'ireo collège sy lycée ao amin'ny Saint-Paul ity rakibolana ity omena ny zanantsika ihany koa. Ary izay ihany koa dia eto any Monseigneur rehetrarehetra satria izy ity tsy amidy ary tokana izy ity
dia ny diocèse rehetra zany ny akamarony dia misy 100 000 exemplaire na conteneur folo dia hozaraina ho atolotra ho an'ny évêque rehetrarehetra mba hozaraina amin'ny mpianatra rehetrarehetra amin'ny sekoly katolika ihany koa antirati-bolany teo. Manandanja eo amin'ny tontolon'ny fanabeazana sy ny fampianarana ny fananana araki-bolana. Fitaovana ampiasain'ireo mpianatra amin'ny fanovozana fahalalana. Ny kalitaon'ny fanabeazana eto Madagasikara izay tsy maintsy ho avaozina sy ho hatsaraina ifanaraka amin'ny vaninandro misy antsika ankehitriny. Antota taratasy mahavoaroroy minisitra teo aloha miisa 3 no fantatra ankehitriny fa eo ampelantanan'ny haute cour de justice raha ny loharanom-baovao voaray. Ireo mpikambana roa avy amin'ny anteny miram-pirenena sisa no andrasana dia feno tanteraka ny ACG ka afaka miafatra avy hatrany ity fitsarana ity. Rarisona Andre. Antonta taratasy mahavoaroroy minisitra teo aloha miisa 3 no fantatra ankehitriny fa efa eny ampelantanan'ny ACG na ny haute cour de justice raha ny loharanom-baovao voaray. Ny voalohany dia mahakasika ny fandrotsaham-bola tany amin'ny kaontin'ny ministry ny asa vaveny teo aloha izay mitetona 700 tapitrisa ariary nataona orinasa miisa 5 nanantanteraka asa-panjakana tamin'ny taona 13 sy 14 Araka ny loharanom-baovao hatrany dia efa vita tanteraka amin'izao fotoana ny fanadihadiana momba ity raharaha ity ary efa any ampelantanan'ny ACG izany. Ny faharoa dia raharaha mahavoaroroy ny ministry ny postra sy ny fifandraisan-davitra ary ny teknôlôjia vaovao teo aloha izay efa niala teto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ity raharaha ity indray dia raharaha fividiana fitaovana informatika tsy nitotosaina akory na marché fictif de matériel informatique atao amin'ny ministeran'ny andraiketany izay mitentina 5.6 miliary ariary. Ny raharaha fahatelo izay mahavoaroroy ny ministry ny mponina teo aloha dia raharaha fakana vola mialoha tany amin'ny tahirim-bolam-panjakana nambara tamin'izany fotoana izany fa hividiana kojakojam-borao isan-karazany tamin'ny taona 2012 izay mitentina 2 miliary ariary mahery. Nambara loharanom-baovao fa maro ireo vavolombelona nahitan'ny fiarakodia fampiasan'ny ministry ny mponina teo aloha naka io vola io tao amin'ny banky foiben'ny Madagasikara ary avy hatrany dia nivantana tany amin'ny tokantran'ity ministra ity. Hatramin'izao ihany koa dia tsy nisy kojakojam-borao na iray aza nahiditry ny ministera mponina tamin'ity volabe nalaina ity. Miandry fatratra ny isian'ny ACG na ny haute cour de justice amin'izay ny mpanara-baovao maro. Isan'ny nampanjaka ny tsy maty manota teto amin'ny firenena ny tsy nahafahana nanenjika ireo tompon'andraikitra ambony na ireo trondro favety tamina raharaha maloto maro nahavoaroroy ny sasany tamin'izy ireo noho ny tsy nanangana ny mpitondra teo aloha ity sampampitsarana afaka manenjika sy mitsara ireo tompon'andraikitra ambony eto amin'ny firenena. Raha ny loharanom-baovao voaray aloha hatreto dia amin'ny herinandro ity no ifidy ireo solotenany miisa 2 andrafitra ny ACG ny anteny miram-pirenena izay hany androm-panjakana tsy mbola mahana solotena ao. Ny tokony ho izy vatany vaofeno ny mpikambana ao amin'ity ACG ity dia tokony hanomboka ny asany avy hatrany ity fitsarana ity. Vola mitetina 2.9 miliara ariary izay entina anarenana ny olana foto-drafitrasa amin'ny ankapobeny eo anivon'ny jirama atao anatin'ny fotoana fohy androany. Nidina ifotony jery ny zava-misy teny amin'ny central Ambohimanambola ny ministra tompon'andraikitra ary mpisolo toerana Michel Arnarzol. Taoriny ny fahatapahan-jiro misesesy ny farany herinandro teo efa andalana ny famahana ny olana ao anatin'ny fotoana fohy. Raha ny fanadiadiana natao ankoatra ny tsy fampiny ny rano manosika ny milina famokarana herinaratra misy fiantraikany amin'ny milina ihany koa ny olana raha voajanahary. Rena mantsy antsika mantsy eo mahitany dia miaina izany ilay herinaratra fokarina amin'ny rano amin'ny centrale hydraulique dia midina ambany dia ambany ny avy any amin'ny centrale hydraulique dia mampiasa tsika izany atao amin'ny jirama centrale thermique lasa miakatra izany ny filana herinaratra avy amin'ny centrale thermique izay tsy fampiny rano izay dia amin'izao fotoana izao zao tsika ho Antananarivo sy manodidina ny resahako 20 camion citerne amin'ilay 30 000 ariary zany no ilainy jirama ampidina ireo machine mandeha amin'ny herinaratra ireo any amin'ny 500 mètre cube any zany. Fampiankina ny asa rehetra eo anivon'ny jirama ahafahana mamany ny olana ny délestage. Efa andalana ny fahamahana ny olana rehetra ahafahana manome fahafaham-po ny mpanjifa. Situation ny zava-misy zany zao azo fotoana hitantsika teo moa zany ministra teo nampanantena hoe ho vahana aingana dia aingana io olana ratsoroka io hisorohana an'ilay délestage
ka raha ohatra zany ka vova zany olana aratsoloka io ampy tsara ny tolotra mena ny jirama amin'ny resaka solika dia afaka ampy tsara sady ara-potoana tsara. Le ara-potoana koa mantsy tsy matsijerena satria le solika tsy hoe rehefa tonga dia ampiasaina fa mbola fiolona mantsy ny ampiasantsika amin'ny ankapobeny. Dia le fiolona nefa tsy tonga dia ampiasana ohatran'ny lasantsy na ohatran'ny gasoil fa mbola misy traitement ataony zareo aminy izay izy vao afaka miasa. Dia raha ohatra zany ka vova io olana ara-tsolika io dia azo lazaina aty amin'ny sihatry ny famokarana zany dia tsisy tsony ny olana amin'ny resaka hoe famokarana na délestage vokatra avy aty amin'ny famokarana. Misy ny teti-bola anarenana ny olana ny foto-drafitrasa amin'ny ankapobeny eo anivon'ny jirama ao anatin'ny fotoana fohy. Androany nidina hifotony nijery ny zava-misy teny amin'ny centrale Ambohimanambola ny minisitra mpisolo-toerana tompona andraikitra Ramarola Christian. Tsy hijanona treto ny fanarenana hifotony ho apetraka tsy ho ela ihany koa ny toerana ahafahan'ny mpanjifa mitondra ny olana mety hitranga amin'izay fanjifana eo anivon'ny jirama izay. No mariana androany tetsy anosy ny fitsingerenany andro ny tsara ny ady lehibe voalohany tsarona nandritra izany ihany koa ireo miaramila maty sy ny ady nandritra izay ady lehibe voalohany izay. Henri Flora. 12 Novambra 2017 ary misy tis andro ny faranany ady lehibe voalohany izay no marina tamin'ny alalan'ny fifanaovan-tsony fifanarahana teo amin'ireo firenena nandresy tamin'izany fotoana izany ny ampitsarana ny ady tahaka ny mazatra isan-taona. Nisy ny lanonam-pahatsiarovana no tanterana tetsy Anosy nanome voninahitra ny fotoana tamin'ity androany ity ny minitry ny fiarovam-pirenena no toy ny masovo ny la Frantsa monina sy miasy eto Madagasikara ary ireo masovo maro samihafa no toy n'ireo olo-manan-kaja maro sivily sy miaramila. Nisy ny fitoam-bavaka folo no tanterana teny an-toerana nentina nahatsiarovana ireo mahery-fo ireo. Taorian'izay nisy ihany koa ny fametrahana fehezam-boninkazo teo amin'ny tsangambato ny miaramila frantsay sy malagasy maty ho an'ny frantsay tamin'izany fotoana izany. Ady mafy ialana amin'ny fanangejana no niaina ireo miaramila tamin'izany fotoana izany raha ny fanazavana. Dia niady teo niaraka tamin'ny fanjakana frantsay tamin'izany fotoana zany ary maro dia maro ihany koa ireo malagasy izay namoiny ainy noho izany ady lehibe voalohany zany izay tsinona fa ady ialana amin'ny fanangejana napetraka ireo tany atao hoe fasista tamin'izany ihany zany amin'ny Allemagne zany izay saika nanjanaka ny tany ary hitanareo fa mbola nitohy le ady tamin'ny ady lehibe faharoa izay saika nitondra faisana mampitondra faisana an'izao tontolo izao ka noho izany anton'izany indrindra dia tsy maintsy tsarovatsika ireo malagasy lasa dra tamin'izany ady lehibe voalohany zany teo anivon'ny Roralany teo amin'ny tafika frantsay sy vahoaka frantsay izay averiko indray mandeha fa ady amin'ny fanangejana. No amafisin'ireo miaramila malagasy ny ady tamin'izany fotoana izany izay mbola velonaina ankehitriny fa zava-dehibe ny fitiavan'ny tanindrazana ary izany no takiana amin'ny vahoaka malagasy tsy vaky vola amin'izao fotoana izao indrindra fa ny tanora izay ho avy ny firenena. Hoentitra ny fampiarana ny lalàna amin'ny feny fifamoivoizana an-tanety manomboka izao. Hoy ny ministra ny fitaterana manoloana ny fitombon'ny lozam-pifamoivoizana eto Madagasikara. Isy ihany koa ny komisiona ivondronan'ireo mpampiasa lalana ifihezana izany. Iona saina. Ny tombo avy roa ny trangana lozam-pifamoivoizana tamin'ity taona ity raha oharina tamin'ny taon-dasa raha nitatitra voaray avy eo anivon'ny ministera ny filaminam-bahoaka. Malohany isy ny fepetra ho raisina ao anatin'ny foezaka. Vahaolana akory tema magnelo voalohany indrindra aloha dia tsy maintsy ampiarina amin'izay ny lalàna satria misy tsika efa manana lalàna velona na resaka 2 roues fotsiny zany be da be manko ireo fiara mikidiarana roa ireo tsy manara-dalàna efa mampilaza andreo 2 roues ireo zany fa tsy hantra ntsony mihitsy raha vao manao any tsy mety izy any amin'ny lalana ka tsy manara-dalàna. Dia eo ihany koa hitantsika ihany koa zany reny taxi brosy reny hitantsika le ona moa filazana zareo hoe midona miverina moa izy teo zany hoe satria anisan'ny faharerahana koa dia anisan'ny origine ny accident ihany koa. Dia amin'izao fotoana izany koa zany anatin'ny le action concrète immédiate izay apetraka dia tsisy tsony zany midona miverina zany zany hoe rehefa manao voyage indray mandeha ianao dia misy fepetra dia ny lalàna mihitsy amin'ny tena zany cahier de charge amin'ny tena zany tsy maintsy andrasinao vao mahazo miverina ianao.
nefa misy ny sasany a voatonga izy a dia mameno dia miverina izy dia reraka izy avy eo a dia misy a ny accident. Eo ihany koa ny resaka visite technique, eo ihany koa ny resaka surcharge ny tomobile. Rendratra zany a tsy manaraka ny lalàna, donc rehefa fiarina fotsiny ny lalàna action mora apetraka fa tsy maintsy apetraka dia ienao azy ilay accident. Ankoatr'izay dia isy ihany koa ny fananganana komisiona ivondronan'ireo mpampiasa lalàna manerina nosy sy avy amin'ny fitondram-panjakana hitadiavana vahaolana madipaika hampihenanana hanafanana ny lozam-pifamoivoizana eto Madagasikara. Dia ny olona zany hoe nandray anjara tamin'ny ty fivoriana ity zany a dia ireo izay mahatsapa fa tompona andraikitra rehetra, na mpitatitra izy, na mpitandro filaminana izy, na amin'ny ATT izy, na amin'ny ministera izy, rehetra izay mahatsapa fa manana anjara aplika hoentiny edina amin'izany hoe atongavana amin'izany hoe zéro accident izany. Dia izay zany a ny anisan'ny voriana teto. Dia ny tapaka androany dia hoe isy commission hitsangana izay ao anatin'io commission io a dia misy ny solotenany rehetra izay manana anjara briky hoentina natsatsara'ilay tanjona hoe zéro accident a hitsangana amin'ny herinandro ity. Dia io commission io zany a no ametraka ny action rehetrarehetra izay tsy maintsy ho atao mba hahazahoana miady amin'izay. Andraikitry ny rehetra ny misorika ny lozam-pifamoivoizana, ny fitandrimana, ny tsy fandehanana mafy, ny fanajana ny boky nandraikitra ho an'ireo fiara fitateram-bahoaka, fanajana ny lalàna mifeno fifamoivoizana, ny tsy fanekena ny kolikoly. Raha ireo ny tanteraka hiena ny lozam-pifamoivoizana eto Madagasikara, fepetra izay mitaky finiavana avy amin'ny tsirairay. Nanantanteraka atrikasa ato amin'ny renivohitra faritry Melaky mahakasika ny ady amin'ny kolikoliny Bianco Mahajanga izay niarahana tamin'ireo tompon'andraikitra isan-tokony sivily sy miaramila samparara na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana fanandina. Fifanomezan-tanana no ilaina hoe ny taleny Baraoitra Samparitra miady amin'ny kolikoly na ny Bianco Mahajanga nandritra ny fandraisam-pitenenany tamin'ny fanombohan'ny atrikasa. Ny zara roa ny fandaharam-potoana nandritra ny atrikasa, ny fanaova-tsony fanakempiara-miasa eo amin'ny taleny Bianco Mahajanga sy ny lehiben'ny faritry Melaky ho tantsoroka amin'ny ady amin'ny kolikoly dia ny fanomezana efitrano fiasan'ny Bianco ao Maintirano ary faharoa ny famelabelaran-kevitra sy ny fampitam-baovao mahakasika ny ady amin'ny kolikoly. Petraky ny tale jeneraly vaovaon'ny Bianco tafiditra anatin'izany resaka fitantanam-bola-panjakana, ny resaka marché public na ny tsenan'asa-panjakana ary ny fandraisana ny mpiasa-panjakana. Eo ihany koa ny sehatra ara-tsosialy toy ny fahasalamana, eo ihany koa ny sehatra ny faharetany, eo koa ny resaka ady ny kolikoly amin'ny ankapobeny izay mahakasika ny fiaina-tsosialim-bahoaka. Fatrafatra ao antsika ataontsika hoe tafiditra ao anatin'ny fifidianana antsika miben'ny tanàna amin'izao fotoana izao. Manana didiny Bianco hanetana ny olom-pirenena rehetrarehetra mba ho lanana fahitsiana, ho lanana fahaiza-manao no safidintsika ao anatin'izany olona hitarika antsika izany satria ny commune mifototra ny fampandrosoana ary ny commune dia mbola azahoana fitarainana betsaka indrindra raha eo amin'ny atotanisa eo anivon'ny Bianco. Ka hanetanana ihany koa an'ireo kandida izay milatsaka ho ben'ny tanàna. Rehefa taro tsara ny andraikitra andramy ben'ny tanàna zany inona ny tombotsoa apetraka ny lalàna ho antsika ben'ny tanàna. Fa ny zavatra misy matetika lazaina fa tsy ampy ilay tombotsoa, tsy ampy ilay karama dia voatery manodikodina amin'ny volam-panjakana. Ka tsy azo leferina izay zavatra izay fa mila mahafantatra mialoha antsika ny olana misy adrain'ny commune mba ahafahantsika mampandroso faingana an'izany faritra misy antsika izany. Ny vohitra nandritra ny famelabelaran-kevitra ny atao hoe kolikoly, ny endrika isehoany, ny antony mahatonga azy ary ny paikady hoentina miady amin'ny kolikoly, tanjona ny fiovan'ny toe-tsaina sy ny fihetsika ny tsirairay. Iverenantsika mahakasika ny orinasa Jirama. Manoloana ny fahatapahan'ny herinaratra miverimberina sy maharitra ora maro teto Antananarivo sy ny manodidina nitondra fanazavana ny tompon'andraikitra eo anivon'ny orinasa Jirama isy ny fepetra ho raisana manoloana izany olona saina. Ohatrany tamin'ny herinandro lany izao naharitraritra misy ndray andro dia ndray alina dia ny ampitsony tamin'ny io indray tena maharitra eo amin'ny efatra eo sady ny fito tamin'ny jiro indray tena matetitety amintsiny. Eto ny koa tamin'ny foana nandrano kokoa ny hita filaharana kokoa dia mihitsy.
Hoe misy fatapahana foana isaky ny alina mijaly mihitsy le mponina aty zany maizina ny tanàna kokoa manko. Zany hoe fa tsy maintsy manararota zany le manararota ny olona amin'le mpangalatra ny inona zany amin'le fandriampahalemana. Izay no fanehoan-kevitra ireo mpanjifa ny orinasa JIRAMA miverina indray ny fahatapahan-jiro eto Antananarivo. Manoloana izany, nitondra fanazavana ny tompona andraikitra eo anivon'ny orinasa JIRAMA ny amin'ny antony nahatonga izany. Aty amin'ny toby hydraulique rano, zany hoe mandraka zany raha tsika malala fa io manao ny régulation ny réseau Antananarivo. Zany hoe ao mandraka ao zany no mitondra ny famelomana Antananarivo zany. Dia nefa ny rano ao zany normalement zany mandraka mitondra 24 mégawatt. Dia tamin'io andro io izy zany 2 mégawatt sisa zany zaka amin'ny mandraka. Dia vao nisy appel de charge tonga dia mifampisitositona tao daholo ny centrale là dia manque tension totale. Zay zany zavatra roa tsy fampian'ny rano zany tamin'le kata amin'ny Zoma. Dia le kata eo aloha indray zany fatarany ny fampidirana solika tamin'ny centre 50 ka midina 48 dia eo izy le misaoty mandeha ny délestage. Io zany ohatrantsika le tokantrano tsirairay ihany. Raha alaitsika zao ny ohatra hoe ao an-trano ao zany tsy fréquence indray ty fa hoe raha 1000 watts zao ny filana ilain'ny trano. Ka tsika manana fera fipasohana 1000 watts, manana ina moa aspirateur atsika 1000 watts, dia manana micro-ondes 1000 watts. Raha alefatsika zao dia mamety 3000 watts. Ya raha tsika mahita zava tonga dia misaoty. Zay le midizongy tany ao an-trano zany. Dia mitovy amin'izay ihany ny JIRAMA fa somary lehibe kokoa. Dia dikan'izay zany raha ohatra iny misaoty iny dia mbola averintsika ihany hoe tsy nijerentsika hoe inona nampidizongy tasy fa averina indray le compteur dia inona mitranga mbola midizongy ta ihany raha tsy tsoahana tsikelikely hoe inona marina ny antony. Misy ny vahaolana raisina atao anatin'ny fotoana fohy. Ohatrany zany raha fihezana dia ny réseau de distribution Antananarivo mihitsy zany no mila hatsaraina haingana. Dia izay zany aloha no vahaolana tsy maintsy ho ataontsika amin'ity herinandro ho avy ty ho accéléré zany izy fa efa prévu le izy fa andray fepetra zany izahay andray fepetra ny fanjakana surtout zay ao amin'ny filakevim-pitantanana hoe re zavatra io accéléré fa miteraka fikorotana ny réseau. Ny faharoa manarakarak'izay dia misy tetika asa koa izay tena sarobidy amin'ny filoham-pirenena tsy maintsy ho hybridena tsikelikely zany hoe ny hybridation zany hoe atao roa zany ny fiavian'ny herinaratra isaky ny faritra na solaire io miaraka amin'le mandeha inona moa gasoil na rano io mini hydraulique miaraka mandeha gasoil na rivotra éolienne na misy teknolojia hafa fa izay zany tanjonay satria nahoana ireny angovo vaovao reny ambany ny masokarenany noho ny mandeha gasoil zany dia midina koa zany ny masokarena dia manomboka mahazo bénéfice amin'izay JIRAMA. Araka izany, hisy ny fametrahana sous-station vaovao enina manampy ireo enina efa misy. Ankoatr'izay, hosoloina ihany koa ireo taroby efa simba izay miteraka ny fahatapahan-jiro. Ho tanterahina isaky ny 2 andro ny asa figojagojana ireny tambazotra ireny. Ho tratrarina ho 2 ka hatramin'ny 4 isan-kerinandro ny fanampiana tanjaka ireo trano-jiro. Vahaolana izay ato anatin'ny foiezaka ihany hoy ny tompon'andraikitra fa ato anatin'ny 5 taona araky ny vinana apetraky ny filoham-pirenena hitombo avy roa eny ny famokarana herinaratra eto Madagasikara. Araky ny vaovao voaray io takariva io dia tompon'andraikitra ambony maromaro eo anivon'ny orinasa JIRAMA natsahatra tamin'ny andraikiny manoloana ny olan'ny jiro sy rano amin'izao fotoana izao. Tanterina aminao ihany makasika izay sy ny antsipiriany izay. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika orinan'izay ny atantsika ny fiara-miasan'ny Consulat de Monaco, ny Vitogaz ary ny EPP Faravohatra. Eo ihany koa ny vaovaon'ny fampelezakevitra ho an'ny ity androany ity rehefa avy eo ary. Le CNAM Madagascar vous offre une possibilité d'acquérir un diplôme international qui vous ouvre les portes dans le monde. Formant les plus hauts placés des administrations, CNAM vous propose plus de 658 parcours niveau bac à bac+8. Réussir, apprendre, innover. Les formations que nous offrons répondent aux normes du marché mondial du travail. Alors qu'attendez-vous pour investir dans votre réussite ? Faites partie des plus grands et visez plus haut. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, le CNAM.
I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Vovô, Yellow Facebook Baka. Likez, commentez, publiez, partagez. Yellow Facebook Baka. 1 giga APSN en ftonare. Am vidin dimanjato ariary monja. Tsindrioni dièse 322 étoile 65 dièse. Yes, I feel good. Oh yeah. Yes, I feel. L'applicateur Cirage Express Baran, l'applicateur Invite Bleu Blanc Baran, le lait de soin Baran entretient, protège vos sacs et vos chaussures. Baran, ma marque, mon style. Veneto amin'ny fampalalam-baovao isika. Totosa tamin'ity androany ity ny fifanaovatso ny mpiara-miasa teo amin'ny consulat de Monaco, ny Vitogaz ary ny EPP Faravohatra. Nisy ihany koa ny fanolorana ireo asa vita teo amin'ity EPP ity vokatry ny fiara-miasa teo amin'ny 3 tota. Io no nasaina. Ny fianarana no lova tsara indrindra. Io no nahatonga ny consulat de Monaco, ny orinasa Vitogaz ary ny EPP Faravohitra iara-iasa ananana fototra mendrika ho an'ny mpianatra ambaratonga fototra eto Faravohitra. Fiara-miasa eo amin'ny 3 tota izay misandrahaka amin'ny endriny maro raha ny fanazavana ny talenta sekoly eto amin'ny EPP Faravohitra. Tamin'ny taona 2011 no efa nanampy ny sekoly ny consulat de Monaco. Betsaka ny asa vita tao anatin'izay taona maromaro izay, toy ny fanambarana solaitra be, fandokoana ny sekoly, atiny sy ivelany, fanoloana ny tafo sy ny plafond, fanavaozana ny vavahady, fanavaozana ny jiro, fanomezana vola, ho fanamaivana ny fandraisana anjara ny ray aman-dreny amin'ny fampihodinana ny cantine scolaire. La fanampiny sakafo ary tsindrin-tsakafo ho an'ny mpianatra. Fanavaozana trano fivoahana, toilette, fanomezana table banc miisa 520, fanomezana boky. Zao indray dia mbola nanavao ny dalazy 4 sy eo anoloany ny efitrano sekoly ary nanamboatra ny bac à fleur miampy ireo voninkazo izay hitantsika ireo hanampiana ampihodinana ny cantine. Tsy adino ihany koa ny Vitogaz Madagasikara. Efa 3 taona 2017 no efa nanome entona gazy ho an'ny fampihodinana amin'ny fandrahoana sakafo cantine scolaire zareo. Izao dia mbola hanome gazy ihany koa andrahoana sakafo ny mpianatra eto amin'ny EPP Faravohatra. Hitohatra ny fiara-miasa eo amin'ny 3 tota hoy ny lefitry ny consulat de Monaco. Tiana hita zany fa amin'ny alalan'ny etomanana tsy dia tena hoe betsaka
dia afaka manao zavatra tsara eto Madagasikara. Raha ny teti-bola laninay eto amin'ny consulat de Monaco nanatsarana an'izao drafitrasa teto zao a dia eo amin'ny 40 millions ariary eo, tsy dia betsaka loatra izay kanefany a dia nahavitanan'izao asa rehetrarehetra izao nandritra ny nanomboka taona 2011 zany nanaovanay anazy a dia nanaovanay anazy tsy kelikely. Eny tompoko ny antso ny vidogaz zay amin'ny fiaramiasa araka le tamin'le lahateny teo moa zany ny antony dia mba hoe hiarovana ny tontolo iainana, tsy anapahana azo tsony eto Madagasikara dia mba ety amin'ny sekoly zany a no hanomboana an'izany a ireo ankizy ireo zany dia efa ampianarina an'izay hoe misy ny angovo a akoatra ny charbon sy ny kitay izay azo ampiasaina eto amintsika. Nankasitraka amin'izao fanampiana entin'ny consulat de Monaco sy ny orinasa Vitogaz izao ireo ray aman-dren'ny mpianatra sy ireo mpianatra izay misitraka mivantana ny fanampiana. Vaovao ny fampelezan-kevitra kosa indray nanao fanambarana ny maraina teo ny antoko malagasy miara-miaina famanoana izy ireo ny candidat ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra naina Andrisitohaina. Honina senatra. Izahay ato amin'ny antoko malagasy miara-miainga dia nanapa-kevitra fa amaly ny antsony Andriamatoa naina Andrisitohaina eo amin'ny asa fanarenana ny tanàna Antananarivo eo amin'ny famerenana ny asany ny renivohitra indrindra eo amin'ireo tetikasa goavana naroson'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina entina hanitarana sy hanomezana aina sy endrika vaovao any arivo. Resy lahatra amin'ny fandaharana azy natolony iaraha misalahy ireo sampana sy ratsa-mangaika ny antoko malagasy miara-miainga rehetra dia miara-miainga amin'ny Andriamatoa naina Andrisitohaina andresy lahatra ireo mbola misalasala hitaona ireo olom-pirenena rehetra eto arivo fa maika isika ary tsy mialon-jafy na hifaniliana amin'ny fampandrosoana fa ny fahasamihafana azy no lasa tanjaka, ny fahombiasana no tanjona. Araka izany, manamafy ny fanohanan'izy ireo ny candidat laharana fahaefatra amin'ny fifidianana ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra naina Andrisitohaina ny antoko malagasy miara-miainga. Ilana fiarah-mientana ny famerenana ny asin'ny tanàna Antananarivo sy ny fampandrosoana ny renivohitra hoy izy ireo. Ny endriky ny fanohanana izay amin'ny lafiny maro. Amin'ny boribory-tany anakenina zany dia misy ankizy eo amin'ny 700 latsaka kely eo manao porte à porte isanandro amin'ny fampahafantarana ny candidat voalohany indrindra ary koa ny fampahafantarana ny programan'asa ny candidat naina Andrisitohaina. Dia ao anatin'izany ny fanentanana ny olona mifidy ihany koa satria fantatritsika tsara fa latsaka dia latsaka ny tahampavitriana tamin'ny fifidianana farany teo dia anisan'ny tanjony malagasy miara-miainga ny manentana ny olona eny amin'ny fiarahamonina misy anay ao anatin'ny boribory-tany anakenina. Fanamafisana ny fanohanana ity candidat hierika laharana faefatra eto Antananarivo renivohitra ihany no natao androany fa efa misy ny asa fanohanana nataon'ny antoko raha ny fanazavana. Fananao fanambarana tamin'ny fomba ofisialy ihany koa famanoana ary manao izay hampandanin'ny candidat laharana faefatra naina Andrisitohaina ny antoko hiaraka isika tamin'ity androany ity. Gaëtan Andriatsilavo. Amin'ny mahantoko politika ara-dalàna manaja ny fenitra republikana sy demokratika ary ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena no nanaovan'ny antoko hiaraka isika fanambarana androany. Mitaona ny rehetra mananjo hifidy izy ireo. Miantony tsirairay avy hifidy ny olona atolotry ny antoko hiaraka isika ihany koa na ben'ny tanàna na mpanolotsaina any amin'ireo toerana irotsahany avy. Ankoatr'izay, nitaona ny olona hifidy tsy ampisalasalana ny candidat naina Andrisitohaina laharana faefatra eto Antananarivo renivohitra ny antoko hiaraka isika. Manao fanambarana fomba ofisiala ny fanohanantsika ny candidat eto Antananarivo ary manararaotra mahazon'izao fitenenana zao manao matso amin'ireo kambana rehetra ao amin'ny antoko hiaraka isika eto Antananarivo mba miangavy sy manao matso aminareo andatraka sy andana ny candidat laharana faefatra dia tsisy moa izany fa ny candidat naina Andrisitohaina
Nanamafy ny antoko fa nandray anjara hatrany tamin'ny fifidianana teto amin'ny tany sy ny firenena. Mbola mandray anjara ihany koa izy ireo amin'ny fifidianana ho ben'ny tanàna araky ny fandaminana ao amin'ireo mpiaradia rehetra. Ny boriboritany voalohany indray ny tsy dian'ny kandida laharana faefatra Nene Andrisitoaina tamin'ity androany ity. Nisy ihany koa ny fitsidiana ifotony izay nijerena ny olan'ireo mponina eny an-toerana fanadina. Manohy hatrany fidinana ifotony mandresy lahatra ny mpifidy ny kandida ben'ny tanàna natolotry ny ERK eto Antananarivo renivohitra Nene Andrisitoaina laharana faefatra ao anatin'ny bileta tokana. Androany ny tao amin'ny boriboritany voalohany indray no notsidiany. Tamin'izany no nitondrany vahaolana amin'ireo olana mianjady amin'ny vahoaka. Tanjona ny ameriny indray ny asina Antananarivo saingy ilaina ny fiarahamentany tsirairay. Vonitsika anamboatra ny tanàna, vonitsika anao lalana. Hitananao ny lalana? Zao ve dia mahafaly amintsika? Tsika vonona anao anio manana fahavononana, manana fahasahiana. Misy mitady hevitra foana hoe ka tsy nisy an'izao hoe ka tsy nampiny ka tsy nomena voly tsy mila azantsika. Ny antsika fahavonona. Vonona. Zao zao ny lalana eto madinika etsy amin'ny totalina ho amboarintsika amin'ny herinandro ity. Satria tsika miaraka, tsika tsy manavakavaka. Hitantsika io aso, tsika vonona tsara. Fa mila nareo ma? Mila? Hojerena manokana ny fomba famoahana ny rano eny amin'ny faritra Iva, isorohana ny tondra-drano miverimberina, hatsaraina ihany koa ny foto-drafitrasa toy ny tsena. Manentana ny mpifidy ihany koa ny kandida hifidy ny laharana faefatra amin'ny fifidiana ben'ny tanàna ny faha 17 ny volana Novambra ho avy izao. Mbola anatin'ny vaovaon'ny fampelezan-kevitra isika dia mitohy hatrany ny hetsika sy ny fanentanana ary ny fandresena lahatra ny mponina hifidy ny kandida laharana fahatelo lalaina Avatso ho ben'ny tanàna ny Anteroka. Androany nisy ny karnaval lehibe izay natao tamin'ny ilana avaratry ny commune Gaëtan Andriatsilava. Ambohidanary sy ny manodidina izany hoe ny tapany avaratry ny commune Anteroka indray no notsidian'ny kandida lalaina Avatso laharana fahatelo androany. Nisy ny karnaval lehibe sy ny fanentanana ary ny fandresen-dahatra ny mponina hifidy. Hetsika androany ity zany dia natao hoe hetsika spesialina ny aty avaratra mihitsiny. Satria efa nasesinay atsany atsimo dia androany sady nanao karnaval zay no irahina io teo hoe atsaizany tanjaka an'izany kandida numéro 3 zany aty avaratra. Fa io izy rahantsika mahita io moa amin'izao. Tsy asiana tombosiala ireo fokotany misy asivy ao anatin'ny commune Anteroka. Samy omena anjara fampandrosoana avokoa ireo hoy ny kandida laharana fahatelo. Na izany aza, resy lahatra ny kandida fa zava-dehibe ny fahavononan'ny mponina hivoatra sy hampandroso ny faritra misy azy. Ny fivoarana izay nandrandray ny rehetra tao anatin'ny taona maro. Ataoko angamba ny na zaza teto taona raha ny anontaniana dia mahafantatra daholo hoe io zany kandida numéro 3 lalaina Avatso zany. Satria ny olona dia mangeta eta fiovana, mila fandrosoana Anteroka. Fa tsy mbola nahita an'izany fandrosoana sy fiovana zany izy hatramin'izao. Olona hitondra fampandrosoana ny commune Anteroka ny kandida lalaina Avatso. Ity farany izay nanentana ny mponina hifidy ny laharana fahatelo ny 17 Novambra ho avy izao. Aika anareo tena liam-pivoarana tokoa. Zao ny torovo mila fiovana ny tanàna malalatsika ity. Satsy roso! Satsy anjoso! Numéro 4 any! Ampekardona ny tanatsika! Aiza! Ny 7 Novambra lasa teo ny tanterana ny fifidianana solombavam-bahoaka tany Maurice. Isany nandefa solotena tamin'ny alalan'ny fivondronam-be iraisam-pirenena francophonie ny anteny miera-pirenena malagasy hijery sy hanara-maso ny fifidianana amin'ny tany toerana. Aza tao araka izany ny nakalesona raha ny fanazavana azo fanampanazavana.
izay fanaraha-maso miankina tanteraka amin'le déclaration de Bamako izay hoe izany hoe fanekena ny voka-pifidianana izay misy eo ny fanaovana ny fizotra ny fanarahana ny fizotra ny fifidianana izay natao am-pitoniana izany rehetrarehetra zany ka ny zavatra efa azo ampiarina aloha hatreto dia hoe manainga ny rehetrarehetra mba hanatanteraka hatreto moa zany fampelezan-kevitra ampitoniana tanteraka rehefa avy eo ny fifidianana ampitoniana tanteraka ihany koa satria izay zany ny zavatra hita tena misongadina indrindra tany amin'ny Nosy Maurice hoe tena ampitoniana tanteraka ny nanaovan'ny zareo ny fifidianana ary ampitoniana tanteraka ihany koa izay tsy nahitana olana mihitsy raha ny mahakasika ny lalàna maorisiana sy ny constitution maorisiana dia manaraka ny fenitra tanteraka ny fizotra ny fifidianana. Lafo vaovao hafa kosa indray amiditra amin'ny fahavaratra isika izao mila fiomanana izany araka izany nisy ny fanomezana fitaovana entina manadio ireo tatatra avy amin'ny fitondram-panjakana izay natolotry ny lehiben'ny faritra ho an'ireo vahoaka any Mahajanga. Mampiona Rakotoarso. Fotoana kely sisa dia hiditra tanteraka ao anatin'ny vanim-potoan'ny fahavaratra isika. Mila fiomanana izany mba tsy ho tapohin'ny loza ho ireo vahoaka sasany any Mahajanga efa ao anatin'ny fiomanana ankehitriny. Ho an'ny mponiny Fokontany Ambondrona manokana, mampitaraina azy ireo ny fahadobona misy isan-taona vokatry ny fanorenana any an-toerana. Izy ireo izay isan'ny misitraka ny fitaovana avy tamin'ny fitondram-panjakana ho fanatanterahana ny fanadiovana ialana amin'ny hadobona. Taloha zany izy ity tsy doborano. Fa 3 taona tato doborano izy ity noho ny fisian'ity fanorenana an'ity lakoro ity. Dia androany moa zany tonga eto hitatsika ity agent ity izay avy amin'ny fitondram-panjakana. Raha ny fahitana azy aloha amany ny olana eto aminay. Dia mitondra ny tenin'ny fokon'olona, misotro tenin'ny fokon'olona. Voalohany misaotra ny filoham-pirenena hajaina izay hita fa tena tonga dia asa. Manateny izay fa tsy ho dobo-tsony. Io moa tonga amin'ilay fiteny hoe izay tsara fiomanana tsy tapon'ny loza. Eo izay hoe fisaorana no aterinay ho an'ireo ratsy aman-draika. Indrindra ny faritra izay tonga manatrika eto izy-ankehitriny. Tonga nidina ifotony niaraka tamin'ireo vahoaka ny lehiben'ny faritry Boeny nijery ny fomba hanatanterahana ny asa ao anatin'ny filaminana sady ihany koa nanolotra ity fitaovana avy amin'ny fitondram-panjakana ity. Hitantsika eo moa zany ireo kanalina izay tsentsina io ary tsika zao efa ao anatin'ny hiditra fotoam-pahavaratra. Dia izay zany ny antony nahatonga ny faritra miaraka amin'reto fokon'olona reto miaraka mamanty olana amin'ny fadoboana aty amin'ny secteur 3A ary nentina moa ny engin izay nomeny ny fitondram-panjakana ary izay moa ny antony nanomezana an'ireto fitaovana reto hoentina indrindra hamahana ny olana indrindra na resaka fiomanana ary koa fiatrehana ny loza ara-boajanahary. Mahakasika ny vahoaka tsy hankanavaka ny fiomanana amin'ny fahavaratra tahaka izao, indrindra ireo toerana iva. Tontolon'ny baolina kitra nanomboka androany ny fampivondronana ireo mpilalao mandrafitra ny barian'ny Madagasikara. Hiatrika ny lalao ny sabotsy izao etsy amin'ny kianjaben'ny Mahamasina. Naneho ny fahavononany ireo mpilalao nandritra ny tafa tamin'ny mpanao gazety Henri Florian. 10 andro ny alohan'ny hiatrehana ekipam-pirenena barian'ny Madagasikara. Ny lalao ionana amin'ny ekipan'ny Ethiopia ny sabotsy izao etsy amin'ny kianjaben'ny Mahamasina. Efa manomboka tonga eto tanindrazana avokoa ireo mpilalao avy any ivelona amin'izao fotoana izao. Nanomboka androany ny fampivondronana ireo ekipa ireo amin'ny fanomanana ny tena hiatrehana ity lalao eo amin'ny fiadian-toerana kanina 120 ity. Androany niatrika fanazarantena tetsy amin'ny kianjaben'ny Mahamasina ireo mpilalao izay efa tonga eto tanindrazana toa Andribolida, Kalouin, Fontaine, Montbris sy ny maro hafa. Naneho ny fahavononana amin'ny fiatrehana ity lalao ity ireo mpilalao. Voilà, efa lasa iny zany kanina même tsy nanam-potoana itigerena ny fifaliana be teto iny zay dia efa tonga sady ny fifantsana manaraka donc
mila miomana amin'izay ndraytsika fa ary mila miverina sur ça zany hoe miatrika compétition indray tsika zao dia voilà raha mbola te hiaina amin'ny zavatra ohatry dia mila sapasipara amin'ilay match amin'ny sabotsy zao satria ilay match voalohany amin'ny sabotsy amin'ny 19 iny tena match important ahafantarana hoe anao mikanina 2024 tsika satria raha maharesy andreo roa dia efa mety manana ny chance ny andanana indray donc match tena important be sy tena mila raisina au sérieux be io match amin'ny asabotsy io. Ankilany, ny andro ny rampitsy no tokony ho tonga avokoa ireo mpilalao ireo raha ny oloran'mbavao azo anefa nisy ny fanemorona ny sidina izay tokony hiaingana izy ireo androany noho ny olana ara-teknika teo amin'ny fiaramanidina. Rampitso araka izany vao hiainga hiazo any Madagasikara ireo mpilalao sasantsasany avy any ivelan'ny nosy ireo. Ankoatra izay, miroso amin'ny fanomana ny kianja sy ny fandaminana etsy amin'ny kianja be ny Mahamasina ihany koa ny mpikarakara amin'izao fotoana izao hiatrena ty lalao ny andro ny asabotsy ho avy ity. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity. Ankasiany ianao nanaraka izany soava tsara atao tompoko. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. Luxor, le plaisir du confort. La 4G by Telma vous a présenté Nivavo.